Vavaka fiamena, vavaka fiamena. Fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahirezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Zavatra izay volaniaino aho ka miaro toro mandrakariva eo amavahady ary miandry eo amin'ny lambaravako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Halleluja, amin'ny fifanina lehibe indray raha samy mamalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isy mbatan'olona izay tratrano eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika rehetrarehetra dia matoky sy mino fa ifampahiretona isika amin'ity androany ity. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa natokavonao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Dia maharitatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra dia matoky koa fa halleluja, matoky koa fa ampaheranao ny fiarahantsika eto androany. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha andao antsika ametraka ty fotoana teo fiaratan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika raharambavantsika fiainana koa tipitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Raha loatra amin'ny fotoana toky izao rehefa namalala fa fotoana tena afahanao mihitsy tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsika mety tsisy fotoana tsontsika hoe mba hivavahana be zany rehefa na mandritra ny tontolo andro no fahasahiranana isan-karazany dia mba raha loatra manana fotoana kely ohatry izao tsika ahafahantsika tena hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra mikolokolo ny ara-panahintsika ka dia maharitatra amin'ny farany adiny iray eo no iarahantsika eto adiny sasany mahery eo no iarahantsika eto adiny sasany mantsy no iarahantsika eto dia maharitatra amin'ny farany. Andao aloha ampandrotsika zokitsika fianarako eto izy no hitondrantsika anatin'ny anatin'ny vavaka fanombohana ka andao ary mitsika azy avy hatrany ny fitenenana zoko fianarako eto anao ny fitenenana. Tsika rehetrarehetra hivavaka tsika anombohana izao fotoana mamy dia mamy izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra sy manome voninahitra anao indray izahay tato izao alina izao. Misaotra noho ny tombonandro mpahavelomana natolotra ho anay tsirairay avy. Misaotra tamin'ny heritanjaka sy fahasalamana Jesosy ka nahavitan'ny adidy ny asa mandraharaha ny fianarana izay natao tamin'ity androany ity Jesosy malala. Misaotra anao satria ny famiraponao mbola tsy nalanindritra anay dia isaoranay manokana koa ianao ny fitantananao ny tsirairay avy ka tafita amin'izao alina izao Jesosy malala satria betsaka mety natratra nyity fotoana ity intsony amin'izao alina izao. Fa zahay Andriamanitra dia velona trapa-monjeno nahazo famirapo sy famelan-keloka avy aminao ka dia mankasitraka sy manome voninahitra anao indray. Tonga indray ny fotoana Jesosy izay ionanay aminao ny alina ity dia mangataka ny fanamasinao izay andrakitra izao fotoana izao Jesosy malala. Indrindra Jesosy ireo mpanomponao izay nofidinao indray anao ny asanao ny androany ity Jesosy malala dia mangataka amin'ny fanamasinao hiasa ao anatin'izy ireo
dia mangatak'izay jesosy a indrindraindrindra ny tenin'andriamanitra izay izaraina amin'ity androany ity jesosy dia ianao ilay ametraka amin'ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra izay izary zany tenin'andriamanitra zany. Dia ao koa jesosy pastera izay novidianao a melabelatra ny tenin'andriamanitra indray amin'ity androany ity, hifanamasinao ane toetra ao anatiny a ampitenin'ny lelany jesosy malala mba tsy hisy diso izay rehetra ambarana fa ny teninao rery ihany jesosy. Dia ao koa ny vavaka sanatra ho an'ny firenena jesosy a, ianao koa nametraka ny teny ao am-bavan'izany mpanomponao izany satria mila an'izany ny firenenay ankehitriny. Dia fanamasinao ane a ampiteny an'izany mpanomponao izany a mba ho tafapakany aminao ny vavaka ho an'ny firenena jesosy malala mba azon'ny vahoakanao amindra fosy miandra. Dia ao koa ry namanay izay novidinao indray iaino zao teninao zao sy andray ny teninao, ianao anie nanamboatra ny programa andrehetrarehetra sy ny fotoanany a azony miditra mijery an'izao fotoana izao a. Dia mametraka koa izay jesosy malala ny fitaovana rehetra izay ampiasain'ny mpanomponao eto a hatramy kely indrindra, ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy, ny any amin'ny foibe rehetrarehetra any tena hoe mifanamasinao anie jesosy ny andrakotra azy a mba tsy ho tapatapaka jesosy fa ho tafita indray a ny afatra tianao ambara amin'ity androany ity. Dia voninahitra dia anao rery any a. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ianao a zoky fiainanakota tao anatin'izay vavaka fanomboana mambe zay Andriamanitra manakira fahasoavana ane a amin'ny fitianao dia mitombositra sy fahasoavana trany dia mahereza foana amin'ny asa. Alleluia, raisary ny tsodrano zay koa zava-dehibe ao ataontsika androany a, raisary ny tsodrano a izay tononona antsika tsirairay avy a amin'ity androany ity. Dia ohatrany tsika henohira dia hiditra amin'ny tao anatin'izany koa tsika isolovavyolombelona. Halleloia. Na hitomparitsika rehetra raisary ny tsodrano amin'ny bokin'ny Joba toko faharoa amby efapolo, Joba toko faharoa amby efapolo a ka ny andininy voalohany a hatramin'ny fahaenina no vakitsika androany. Joba toko faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny soramary dia zao ny teny farany nataon'i Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Alleluia. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Joba namalain'i Joba ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza izay tsy fantatro a dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifono aminao a miano fa hiteny a anontany anao a ka mpafantary fa niresan'ny sofina ihany nandresako anao fa nikehitriny kosa dia ny masoko no mahitanao koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Halleluia, amen. Zao ry havana malala voazany ten'Andriamanitra any amin'ny Joba toko voalohany ihany fa i Joba manoloana ny zavatra izay nitranga taminy dia ozy ny ten'Andriamanitra Joba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo hoe ny tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nametsiny an'Andriamanitra. Fa rehefa tena vakitsika ny tantaran'i Joba dia tsy nilobava nametsiny an'Andriamanitra izy fa somary misy kely ihany tao anatin'ny teniny tao fa ohatrany hoe manontany hoe fa inona azo ataon'Andriamanitra fa maninona ary ihany ohatr'izao tena enjany zao ataon'i Joba ohatr'ohatry nisy kely ohatr'izay ihany raha vakitsika tantaran'i Joba. Any amin'ny farany amin'izay ravana resy lahatra Joba ay ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ary tsy azo serana ny fisainana, tsy azo ferana ny fisainan'Andriamanitra. Ny fony izy satria zao le zavatra nitranga zany a tena tsy takatry ny saina ohatrany hoe nisy an'izay zavatra zay nitranga teo amin'ny fiainany fa nanomeran'Andriamanitra sy nanamboaran'Andriamanitra ny fiainany dia vakitsika ingany amin'ny farany ihany fa avy roeny daholo tsara lavitra noho ny teo aloha ny fiainan'i Joba. Any Joba zany efa somary ohatrany ny nisy kely ihany tao anatin'ny resaka nataony tao ohatrany hoe tena enjana ihany zany tena zao ve natao zao ve mahazo aho ohatrohatr'izay izy tsy hoe na metsiny monomonina fa amin'ny maha olombelona nisy kely ihany hoe ahoana ary na dia fanontaniana ohatr'izay fotsiny ahoana ary zany tonan'Andriamanitra ny fiainako zany enjana be zany tany amin'ny faran'izy vakivava. Ianao zay mandalo olana androany, ianao zay mandalo olana mety tsy fahasalamana na problème maro isan-karazany dia teny aminao androany fa raha resinao io teny io a dia hikana anaovan'Andriamanitra zavatra ihany koa ianao iseho amin'ny fiainanao atsapahanao ka ahafahanao mitena zany hoe tena Jehova mifono aminao fa tena tsy azoko ny fitantananao fa tokony natoky anao. Alleluia. Anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao ny Andriamanitra
dia iaiko mihitsy ianao hainao avoka Jehovah ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Alleluia. Zavatra ngeza be zany a dia raha mino an'izany ianao dia ho tanteraka aminao zany. Amen. Dia raiso antsodrano a ranabavy nambinitsy mafilinina Koweït, mampionina France, Lavitina France, Erikaraky France, $100 Koweït, tout Jesosy mandrakizay Allemagne, Atsiana de Madagascar France, Tsirimoramela France, Marie Hortensine Koweït, Yama Koweït, Anjasaka Patitsy France, Marie Hortensine Koweït, Mirarandre Malala Allemagne, Soameva France, Versava Koweït, Kekerandrenasolo Madagascar, Tsirimoramela France, Jesosy Pandresy Madagascar, Janine Dadin Junior France, Angela Rakotoalvelo Dubai, Marie Hortensine efa teneniko teo, Jesosy Pandresy efa teneniko teo, Lazana Monika Dubai, Sim Mandry France, Jesosy Noeriko Koweït, Rahatandre Charline Madagascar. Alléluia. Tonga soa ny Charline ary manao ala une mihitsy izy fa misy connexion izy tsara ny tompo. Alléluia. Zoklina iny Jesosy la Zokalin asan'ny apôstôly Madagascar tonga soa Jesosy Paresy Madagascar. Kadaka Malala France, Angélie Pagesy France. Tahiny tompo zao tsika rehetra. Faly mahita anareo dia samy mahazo hery samy hitahiny tompo. Inona no ataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Zany no tamin'ny lasany zavatra bloqué zay teo amloko, tena bloqué. Tsy possible. Tena izy zavatra tsy possible. Dia ao ambadika zavatra tsy possible io a, tokony hisy fahampotehana, hisy faharavana, hisy fahaverezana zavatra eo ampelantanana. Fa zao rehefa namalala, rehefa aloha ny voalohany tsy nety, rehefa amin'ny faharoa tsy nety, rehefa amin'ny fahatelo misy tsy nety. Hoe alao ilana nenina, hoe Jesosy malalo, fantatry fa hainao atao ny zavatra rehetra. Halleluia. Tena hainao io, fa mihetsehanao Jesosy malalo. Andehanao le zavatra amin'izay androany, ny alohavana vavaka, hoe dia nety, débloqué le zavatra, tena tsara ny tompo. Tsara Jesosy, izay tsoroko avelona aminareo, izay déblocage na zavatra, ngeza teo amin'ny fiainako izay androany, misy saoloko an'i Jesosy. Inany ianao, anjaranao indray zao a, dia embarrasse nataon'ny tompo taminao a. Marina Tiana Canada, Normal Lacen France, Madagascar, Erikaraky France. Alléluia. Tahiny Jesosy tsika. Zao a, arak'ilay torité teo, arak'ilay tsodrano teo, dia zao ny hoavina rehetra zany tsisy mampanao satria Jehovah ao hoe. Marina sady diso zany. Ianao le hika tsy hoelina manao hoe haitenina Jehovah. Fona taminao fa tsy leritseritra hoe vitanao ty, nefa kay vitanao. Tatsika hetsiketsika kely sy androany a, dia ianao mihitsy any tokantrano mila mihetsiketsika kely dia tena za tsy manà. Totika manokana ho an'le olona hiatrika zavatra mafimafy zay rapitso a, dia tena tiako atotra manokana ho anao mihitsy tirité, tsy ho tenaiko ny anaranao, mahafantatry fa misy olona eto a, mety ho tahaka anazy ihany koa ka niatrika zavatra mafy. Tiany hiatrehantsika an'izany problème sy zavatra tiantsika zany a, dia mino finaritra toy dia avetsika amaky témoignage nareo dia hitra amin'ny toriteny. Tahiny Jesosy. Za tsy manao. Simba was yeah, yeah.
ireny fambolan-dranoko lany fosy falaza iananako tiako tratra ho tsara sy mba ho soa ho fikiriko nakao tanako sanarika mbola lavitra mantsy ny lalako na te sarotra na sarotra zany lalanao za tsy manao fa ianao momba ka malama za malama ka tsy sy faranao kianao mitardalane za tsy manao za tsy manao tsy manao za tsy manao tsy manao Halleluia. Dia tsy tokony hanako ianao, halleluia. Tsy tokony hanahy ianao satria manan'Andriamanitra velona ianao miara-mandeha aminao, halleluia. Ny olana tsy hoe tsy isy, ary Jesosy tsy niteny tamintsika mihitsy tsy osy ny olana, fa Jesosy kosa niteny tamintsika hoe za momba anareo mandrakarivo na misy olana na tsisy olana dia za momba anareo, halleluia. Dia mahereza dia aza manahy fa tiantsika ny Andriamanitsika ary tsy mahay antsika izy io. Témoignage sady tonga dia misaotra anareo sady aloha amin'ny fanekenareo amin'ny voninahitra an'Andriamanitra, halleluia. Hoy raha tojo hoe témoignage andraso hoe ranavavy Jesosy mpandresy, ranavavy miajana ohatra voalohany teto zany raha tsy diso halleluia. Zay le tenako ataovy misosika aingana ny fijona vavolombelona fa tsara ny tompo dia halleluia. Omaly fitianao ane Jesosy. Ao izy zoky mihaja dia raiko Jesosy ny amin'ny fahatsarany rehetra ary izorako azy koa ny fofonena mahavelany minay mankasitraka ny aro sy ny tantana aminay foana ka mbola natoy izao anay ny voninahitra n'Andriamanitra rery ihany, halleluia. Misaotra ny zoky mihaja isika tonga sy hoe manambotsoa, halleluia. Hoy izy zoky marinaty anay isao n'Andriamanitra nitantana ny tontolo androko androany ary niaro ahy nanome fotoana andresahana tamin'ny havana tsara ny tompo, halleluia. Anglais Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa ihany koa. Hoy izy zoky ama hoe halleluia, misaotra ny Jesosy fa nahatratra izao fotoana izao indray feno fiarovana sy fahasoavana tontolo andro hatramin'ny ankonana feno fahasoavana voninahitra anao rery ihany Jesosy malala, amen. Tsara Jesosy, halleluia. Misaotra zoky ama ahoana izy zoky lena, halleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa mahafinaritra ny tontolo andro ray menakavy kely nahita zava-baovao ny meny ely sy tanjaka nalovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra fa fa mbola misy connexion tsara ahafahana manaraka izao vavaka fiambena zao dia rahaina ny anaran'ny masina voninahitra ho azy rery ihany, amen, halleluia. Misaotra ny zoky lena tsika tonga so ihany koa zoky aina zandriaina zandriaina ny azy moa fa préciseny misy tokoa zandriaina. Ahoana izy zoky to zao ny tontolo androko androany dia soroko an'Jesosy fa nisy tolotsainy fanamasina izay tany ampiasany dia tena tonga dia nety be tamin'ny asa natao variana sady gaga ho any mpiara-miasa tamiko hoe fa nanao ahoana nafantaranao azy dia hoy izy hoe nisy sentiment ho sarotra ny nazava hoe fanamasina ny eny no nanolotsaina halleluia. Teraina Jesosy azy niaro sinomba ary nanomesaka fisahazao anay menakavy kely, halleluia, amen. Tsara be zany sy mandria, halleluia, amen. Hozy izy tsara ny tompo. Misaotra ny zoky lena fa tia ny zoky lena koa ny hira koa tany raha Belzika tahiny Jesosy. Ahoana izy zoky zaniny misaotra n'Andriamanitra ny tontolo androko androany fa narovany tamin'ny ratsy rehetra zola nomeny sakafo fofonaina vaovao ery ary tsy kivy amin'ny zavatra rehetra nataoko androany, halleluia, amen. Misaotra ny zoky zaniny sika. Hoy zoky Bertsava hoe misaotra n'Andriamanitra mahafinaritra ny tontolo andro feno fiarovana any menakavy raiko Jesosy malala, halleluia, amen. Misaotra ny zoky Berta sika. Ahoana izy Angelina Rodriguez, zoky Angelina Rodriguez nafantatra amin'ny alala hoe amboaratsika amboaratsika ny alalan'izay taloha, halleluia. Dia Jesosy malala fa mba nandeha nivoaka za sy ilay ankizy
miaraka amikoato nomen'ny patron alalana izay dia mba nandeha misaotra an' Jesosy ny aro ny efatra miravavy tavela somatsara ato trano ho azy rerana eny voninahitra aleloia amen tsara kosa zany rehefa nandeha mivoaka mahafinaritra zany ozy fikerika ireo direct Jesosy tamin'ny tontolo androko androany nafinaritra sady menery be ary isoloka ihany koa fa nareka atao baiboly za dia tena faly be amen tsara Jesosy misaotra ny zokerika izy Angela Kotoarively zoky Angela aleloia misaotra ny tompo landava amin'ny fanomezana ery sy tanjaka ary fahasalamana ho anay ho ahy ary tsy manadino ireo fianakaviana ihany koa averina amin'ny Jehova ho an'ny Jehova ny voninahitra amen misaotra ny zanabavy Angela izy zoky Kodanila aleloia misaotra ny Jesosy misaotra Jesosy manara fa mbola nomeny ny tombona ny fahavelomana sy fahasalamana hatrany izay menakavy fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany aleloia amen misaotra ny zanabavy Kodanila fa beorany menjanary ko ety tonga soa ihany koa misaotra nareo rehetra tsara be ny témoiny azy ny sanatra ny Andriamanitsika ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra Jehova Andriamanitra amaly fitianareo izay rehetra ny jovavolombelona teto tamin'ity androany ity dia anao mihoatra no izay ndrehany Jehova Andriamanitra fianareo rapitso dia feno afaliana hatrany ny tontolo andro nareo aleloia hitra amin'ny ten'Andriamanitra sika izay entina navavintsika nambiny tsomakirinina androany aleloia doato dia mitsika ny ranabavy nambiny tsomakirinina avy hatrany ny fitenenana dia rehefa avy eo moa miverina eto ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra aleloia ranabavy anao ny fitenenana Aleluia, mankasitraka pastera manome fitenenana dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay mpanaraka izao afaka fiambenana izao dia tahin Jesosy koa pastera menakavy dia tahin Jesosy tsika rehetrarehetra amen dia raisiko fahasoavana lehibe ho ary avako hitondra tenin'Andriamanitra ho fampahiresana ho antsika eto androany dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 4:30 ka hatramin'ny 1:20 Exodus 4:30 1:20 ka hatramin'ny 1:20 vaky teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe indro efa notononiky ny anaran'i Bezalila zanaky Ori zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Juda ary efa nofenoiko fanahin'Andriamanitra izy dia fahendrena sy faharany tansaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa dia ny hevitra hanao asa kanto ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina sy ny hamboatra vato alatsaka an-tranotrano ary ny handrafitra hazo mba hanaovana ny taozavatra samihafa aleluia amen ino no vakintsika dia tetoriavako nisy olona anankiray dia nitendren'Andriamanitra dia io lehilahy io tsy mpanao zavatra io fa nefa no tendren'Andriamanitra dia tsy mba nanao hoe teorian'ny zavatra io izy dia fa to dia hoe ataova dia fa to dia hoe pratika no nataony aleluia dia io zavatra io nefa tsy zavatra kelikely dia fa tena hoe zavatra masina indrindra ary zavatra maharitra mandrakizay dia eo anaterana ny zavatra rehetrarehetra amin'io zavatra andeha mboarina io dia hovakintsika ny soramandry ny nanendrenan'ny Bezalila sy Oliahaba ho lohan'ny mpiasa ny mpiasa lohan'ny mpiasa zegny ry zareo dia teoria avako dia Andriamanitra tsy mba hoe manendrolona efa nahay efa nianatra efa nandalina zavatra anankiray izany fa Andriamanitra kosa ny olona tsy mbola nitazona ny olona tsy mbola nanao dia izany no tendren'Andriamanitra amin'ny hanao zavatra ho azy aleluia mba hanino mba hanandrantan'Andriamanitra mba hanambaran'Andriamanitra fa lehibe izy aleluia ary mba hanambaran'Andriamanitra koa hoe
mba hanomezan'Andriamanitra mba hanambaran'Andriamanitra koa hoe tsy misy olo tsy afaka manao zavatra ho an'Andriamanitra. Afaka manao zavatra ho an'Andriamanitra ary zavatra tsara, zavatra maharitra mandrakizay ho aza ny olona rehetrarehetra raha toa ka amin'ny ao amin'Andriamanitra. Amen. Na ny olona tsy mbola nanao ninina na olona tsy mahay ninina afaka manao zavatra tsara ao amin'Andriamanitra. Dia ity Bezalila ity dia lehilahy anankiray dia nasian'Andriamanitra nanao tambernakely. Alléluia. Nanao tambernakely izay maharitra mandrakizay ary izay masina indrindra. Dia ny tambernakely rehefako dia andeha anaovana fanatitra. Ny fanatitra maraina, ny fanatitra hariva, ny fanatitra ankasitrahana, ny fanatitra ny fifonana, rehetrarehetra ao amin'io tambernakely io. Amen. Dia izy rehefako dia tsy mba nahay an'izany fa ny mahagaga dia vita ny soamantsara io tambernakely io. Amen. Dia izy nitendren'Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe ndao ho tononiko izy dia anaran'ny Bezalila izy dia hanao an'izany dia ho fenoko fanahin'Andriamanitra izy. Alleluia. Dia ho fenon'Andriamanitra fanahin'Andriamanitra izy ary fahendrena sy fahaiza manao zavatra maro samihafa atao amin'io tambernakely io. Alleluia. Dia raha olona manindry antsika dia mety hoe gagagaga mantsy antsika amin'izay fa hoe ndao anao zao ohatra za zao hoe ndao ianao mitondra tomobily nefa zaho tsy mba mitondra tomobily ohatran'izay dia zaho mety hoe atahotra na zaho hoe tsy anao satria tsy mbola haiko le izy. Fa Andriamanitra manindry olona anankiray dia to dia hoe meny fanahinazy fanahin'Andriamanitra mihitsy alatsany ao mba avy tany io zavatra io. Alleluia. Dia ho anao koa androany Andriamanitra manonona ny anaranao mba hoe hanao zavatra hafa mihitsy, zavatra tsara, zavatra maharitra mandrakizay dia ho an'Andriamanitra ianao dia tao rehefako andehanao sitrapon'Andriamanitra dia hanendry mihitsy ny izy hoe ianao no hanao zavatra ty. Mety zavatra tsy mbola nataonao le izy mety zavatra hoe mba fanirianao le izy mety zavatra hoe hoe voatendry mihitsy hoe tendren'ny patronao mihitsy hoe anaova ty zavatra ity nefa zavatra tsy mbola nataonao. Ataova rehefako fa Andriamanitra miomba antsika, Andriamanitra miaraka amintsika, manome tolon-tsainy ho antsika amin'izay ataontsika. Alleluia. Teny fotsiny hoe Davida rehefa niady tamin'ny Goliata tsy mba nanao teoria izany. Ohatrany hoe nianatra hoe rehefa mitoraka ny antsamitady mila mijoro eo amin'ny 10 metra izay vao atoraka ilay antsamitady. Dia raha tsy izay ohatra hoe mandeha amin'ny 10 metra anao dia mety hiverina aminao iny ilay vato atoraka anao iny dia hahafaty anao fa tsy hahafaty an'ny Goliata. Dia tsy mananao azany rehefako Davida fa to dia hoana izy dia lasa fotsiny izy dia natorany tany ilay antsamitady dia maty ny Goliata. Ary inoako rehefako tsy mba hoe mpanao samby fiara zany fa hoe nitendren'Andriamanitra hoe anaova samby fiara fa ino tsy mba nanao hoe ohatra hoe andafika ambata lavaka amin'ny dity ohatra hoe andafika hanakotra ny lavaka dity dia tsy mba hoe ohatra hoe ny lavaka amin'ny sambo dia ohatra hoe ray tanana dia tsy mba hoe tsy mba nianatra hoe tokony hoe dity firy grama no mahatonga an'izany mahatakotra anazy. Tsy mba nanao an'izany izy rehefako fa to dia hoe nitakotakofany tany fotsiny dia Andriamanitra nanao hoe ohatran'iny dity mahafitakotra an'ilay izy fa Andriamanitra nomba azy, Andriamanitra nanome tolon-tsaina azy hanaka izy nahavita ilay samby fiara lehibe. Alleluia. Dia anao koa dia misy zavatra mampanaovana ianao dia ataova amin'ny anaran'i Jesosy dia Andriamanitra miomba ahako anao dia Andriamanitra hanome fanahy aza matahotra koa fa Andriamanitra hanome fanahy anao ampombanao ary na ny olona rehetrarehetra manodidina anao aza dia ho fenon'Andriamanitra ny fahendrena amin'ny avy aminy mba ahavitanao zavatra anankiray dia eo amin'ny zavatra io no hideranao an'Andriamanitra, eo amin'io zavatra io no hanandratanao ny anaran'Andriamanitra, eo no hanateranao fanatitra satria zavatra lehibe indrindra, zavatra tsara indrindra izay ataonao. Alleluia. Mino sy matoky ary afaka nahery anao amin'izany toriteny fofoke zany dia tahin'i Jesosy.
Alleloia, mankasitraka andrinanao navavy makirinina tamin'izany toriteny mahafinaritra be zany sady tantara mahafinaritra be fa tantara mbola tsy dia fahita firy dia tsara be mihitsy ny namohanao azy. Mahafinaritra be hoe Exodus toko faha 1:30. Exodus toko faha 1:30 Jesosy amaliko dia misaotranareo koa mampahery azy amin'ny fankasitrahana fa zava-dehibe ny fankasitrahana izay ataonareo mampahery andry zareo. Alleloia. Andao mino manidirako famela belalana. Andao aloha hamaky témoignage kely tsika fa nisy nanoratra zareo fa mbola tsy voavakiko teo. Hoy izy nesalina dia nesanandro Jesosy malalana amin'ny tamin'ireo fahasoavana nomeny dia niandro tsara ny rivotra madio nisotranony tamin'ny aretina nomeny sakafo zaza ny menakavy sy narovany tamin'izay tamin'ny rasy rehetra ary tavahoana hita mivavaka-fiambenana indray misaotra zoky Charline Charline. Ao izy zoky minormalazeny misaotra Jesosy nanjakariva mandrakariva nitombona ampy-pavelomana an'io indray totosa somatsara izay natao rehetra anombola nomeny fahasalamana tsy tanjaka ary sakafo zaza koa tsara Jesosy amen. Misaotra zoky minormalazeny. Hoy izy zoky soa meva tenay Jesosy manafa mbola veronaina somatsara sika menakavy tongety mbola nahazo fahasalamana hatrany izay menakavy tsy nahay vavoarazy tsara anao Jehovah ray malala tompo sabata. Alleloia amen. Tsara Jesosy. Zay ngamba. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra be rehefa fandikanao an'ilay teny amin'ny teny frantsay zoky marina kafa dia misaotra indrindra. Jesosy amaly fity. Dia koa mbola misy fitsona avambela ray adiniko teo fa ray ihany ny teneko. Nisy fotoana zay nandalo tena Madagasikara. Nisy fotoana zany resaka taman'olona teo dia faly be mihitsy olona io. Io olona io dia anisan'ny tokantrano novanginay tany Madagasikara. Ny tokantrano moa rehefa vangina mpanompon'Andriamanitra dia tsofina rano foana. Alleluia. Na misy sakafo na tsy misy sakafo nahoana fa rehefa trano hidirana dia tena andro hoe tonoiny ao fiadanana dia rehefa niditra tao amin'ny tokantrano io dia nitsofina rano izany tokantrano nanaovana ranom-bavaka tao anatin'ny tokantrano. Dia androany izy faly be satria ny fampahiteo moa zany zay hoe somary mitataina ny zanany hivaly mibaka dia mitataina sao dia tsy afaka. Zany teny taminazy adinonao nga fa nitsofina rano ny zanakao tsofina rano tamin'ny fanadinana nge zanakao za zao dia sahako mitena anareo fa hitsoy vavolombelona rehefa valy mibaka tady duré ty teniko ty. Alleluia. Zay ny finoako. Alleluia. Fa hitsoy vavolombelona atinareo eto ny zanak'izany olona zany fa afaka fanadinana dia sahako mitena zany amin'ny alalantsio satria manino satria za zao nitsotraniko tsy fantatro tamin'ny anaran'izy no tsofako rano azo finoana nge zany. Alleluia. Afaka to dia afaka sahady fa tena njoro vavolombelona koa hoe za ozy izy pastera tainy tompo be tampoka fa nahazo commande aho zay izy misy commande zavatra atao zay nahazo commande be tabe arabainao aho zany toy izy tena mahavarina izy izy zay nge za ozy izy pastera vao vaky lova tamin'ity taona ity zay vao nisokatra ny azoko za moa tsy niteny fa niady izao fotsiny nindrandrany lanitra toy Jehova nitsofina rano tamin'ny aran'i Jesosy zanakao io dia ho aty amiko manokana za moa tsy niteny tany rage nitsofina rano nga tsy mahalala tsy zany akory za afinaritra koa zany tsara zany tsony. Alleluia. Fa niady izao fotsiny anisan'ny trano nitsofina rano io zay ho izy voalako fifarana taona hiditra septembre tsy zay vao nisokatra ny asan'ny olona io fa ny tsy nisokatra hatramin'ny janvier février mars satria zay vao voatsodrano zay koa zany tsotra témoignage mba teneniko andreo nahafinaritra be anahako teo. Zay ny amin'iny zava-dehibe ny fitsofan-drano trano amin'ny sabata zao tsika hitsodrano tranon'olona. Alleluia. Any Bretagne any. Alleluia. Zava-dehibe ny fitsofan-drano. Ny Exodus toko faha 1:30 Solamana dia nanirana Bezalila sy Oliaba olohan'ny mpiasa hifidy sefo zany. Alleluia. Jehovah Andriamanitra eto. Inona le asa ho atao? Asa ngeza be le ho atao. Ngeza be ny asa ho atao eto dia mila olona voatendry mihitsy olohan'ny mpiasa. Zao ny zavatra mitranga diny voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe kanana hoe indro efa nitononiko anarana Bezalila zanak'i Ori zanak'i Hora
avy amin'ny fireneny Joda ary efa fenoko fanan'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samy hafa. Tonga dia hotsika nijanona. Zao ry havana malala reto olona reto aloha mifidy olona anankiroa izy. Ny ray a Bezalila dia ny ray a Oholiaba. Satria zao teneniny andao averiko vakina ilay izy elinareo tsara iny. Ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro efa notononiko anarana Bezalila zanak'Iora avy amin'ny fireneny Joda ary efa nofenoko angataka an'io mantsy isika androany ary ampatsivo indray raha latojo fa amin'ny sabata isika angataka ny ositra io fa androany aloha tsika dia fandray an'io fa ho fenotsika tena hotondritsika amin'Andriamanitra indray io amin'ny sabata. Halleloia. Fa androany anaty commencement zany fa androany atao anatin'ity toriteny ity raha mino ianao dia andray amin'izany. Ozy Jehovah ho fenoko tsy nomeko fa ho fenoko. Halleloia. Samihafa tompoko ny vera misy rano sy ny vera feno rano. Halleloia. Samihafa zany. Samihafa ny hoe ty misy vera misy rano sy ny hoe aiza le vera feno rano. Fenoko fa nan'Andriamanitra izy. Ahoana moa no feno reto avy zany. Fahendrena, fahiratan-tsaina, fahalalana. Halleloia. Amin'ny taozavatra samihafa zany hoe tena polyvalent be mihitsy zany. Anositra olona tena polyvalent sady tena hoe tena miexceller amin'ny zavateny tena ngeza, tena hoe tena mahay, tena hoe tena mahay an'io zavatra io. Ianao hoe mba maniry an'izany lay mana hoe misy zavatra zany ataonao. Zay taloha rehefa niandry dia misy prof de français an'izy avona miteny hoe tsika aussi izy quand vous faites quelque chose, quand on fait quelque chose aussi on le fait bien. Tsy ampy zany hoe manao zavatra fotsiny. Fa za tena letika tatena anatin'ny saiko hoe rehefa manao zavatra andao atao tsara rehefa anao ihany. Halleluia. Ny Jehovah Andriamanitra matilao hoe zany hoe ianao manomboka androany ny zavatra ataonao tena ataonao tsara miavaka amin'ny olona. Na dia samy mpanao mofo gasy ary mbola miavaka ny ianao. Na samy mpandrafitra miavaka anao. Za ry havana malala rehefa nahita an'io tena resy lahatra ry havana malala. Jesosy masy mpandrafitra. Zanaka mpandrafitra izy dia mpandrafitra. Za dia zao foana eritreritro ny ina moa ny zavatra nyrafetin'i Jesosy nyrafitry Jesosy iny tena zany latabatra nataon'i Jesosy, seza nataon'i Jesosy zany tena azoko antoka mihitsy tena lafatra, tena raitra, tena amin'ilay izy. Zao zany ozy ny tena roanty dia hevitra anao asa kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahana sy ny amboatra vato aratsaka ny tranotranony ary andravitra hazo manaovana ny tao zavatra samihafa. Zany hoe ho lasa polyvalent zany. Ny tena marina i Bezalila efa nanana kely any fahaiza manao, efa nanana connaissance ihany i Bezalila amin'ny fanaovana tao zavatra fa voafetry zany. Taloha izy avy manao tao zavatra mety mahay manao seza ihany izy fa tsy mahay manao armoire izy, tsy mahay manefy izy fa tsy mahay manefy volafotsy, tsy mitovy zany. Mahay mandrendrika volafotsy izy fa tsy mahay manao volamena, samy hafa koa zany. Fa eto zany dia anositra olona Jehovah, olona tao dia polyvalent. Zany tonga dia tena ninona menao azy dia hainy. Mba mety aminao hoe raha ianao lasa polyvalent an' Jesosy raha avana malala. Mety aminao zany hoe ianao ilaina foana ianao. Halleluia. Ary tsy azo amidy koa ianao fa tena hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra zao azo atao zany. Ary indro koa izy izay efa nanome ny Oholiaba zanaky Amasaka avy amin'ny fireneny Dana ho namany. Ary ny fon'izay endry rehetra dia efa nasiako fahendrena mba hanaovana izay rehetra efa nadidiko anao. Dia tranon'ilay fionana sy ny fiaratsiana ny varavolombelona sy ny rakotra mpanavotana izay amboniny sy ny fanaka rehetra momba ny tranolay sy ny latabatra mba mifanaka momba azy sy ny fanaovan-jiro mba mifanaka rehetra momba azy sy ny alitara fandoroana didikazo mantro sy ny alitara fandoroana fanatitrodorana mba mifanaka rehetra momba azy ary ny tafo sy ny faladiana ary ny fitafiana mikarakara
sy ny fitafiana masina ho an'ny arona mpisorona sy ny fitafiany zanany hoentiny misorona ary ny diriry fanasorona sy ny didikazo manitra ho amin'ny fitoerana masina araka izay rehetra nadiko anao moaka ho ataonareo zao zany ankoatran'le anina aloha ankoatran'le fanahin'ny fahendrena fahiratatsaina sy fahalalana dia mbola miampy ihany koa fanahin'ny fahendrena dia rasoe ho namany ary fony izay rehetra fony izay endry rehetra dia efa nasiko fahendrena zany ny olona efa endry zany mbola mena fahendrena mihoatra zao revana malala bezalina sy ôly aby efa nanana connaissance any amin'ny fanaovana atao zavatra ary za mino fa misy mahinozy reo tanànao za mino fa misy olona tena farak'izay mahay mandrafitra noho ireo mahay tao zavatra noho ireo fa zao kory avana hitanao maharirenin' Jesosy tsy maharirery Virginy tao amin'ny tanàna nisy azy alleluia tsy maharirery Virginy tao Nazareta tao alleluia fa mariny voafidy androany a tsy ianao rery mahay manao asan'Andriamanitra misy mahay be dehibe any misy tapahaizana mihitsy ary any misy olona tena tapahaizana manana tena doctorat en théologie any ambadika any fa eto a isy fanahy fahendrena avy amin'Andriamanitra sy fahiratatsaina ary fahalalana amin'ny tao zavatra sy maro samihafa ho ahitin'Andriamanitra amina lehilahy anankiroa alleluia ny asa ho atao eto tena ngezabe tena ngezabe ny asa ho atao ary rariny Jehova raha nanokana an'ireto olona ireto ary nanome an'izy ireo a an'izany ositra izany zao zavatra ho atao eto anao tranolay no atao a fa tsy tepoly azavakanao kely ny mahasamihafa an'ireo ny tranolay fionana na le atao hoe tabernakely dia ohatry hoe tepoly any fa natao tany an-tany efitra izy io tamin'ny 70 taona tany an-tany efitra ny zanak'Israely tany no nanaovana ny tabernakely tany no nanaovana ny tranolay fionana manina natao tranolay fionana io satria izy io a dia mbola nentina ny findrafindra araka an'izay toerana tiana andehanana ny zanak'Israely ozy izy Jehovahandriamanitra amin'ny Exodus 7:20 ary onona eo amin'ny zanak'Israely ka ho andriamaniny ary fantany fa zany Jehovahandriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta mba onona eo aminy a izao no Jehovahandriamaniny na metoky zany Jehovahandriamanitra fa hiaraka amin'ny zanak'Israely ny zanak'Israely nefany a ifindrafindra toerana mandrapatonga aiza mandrapatonga any tany Kanana ao ny fiodikotonana eo amin'ny tany efitra ao anatin'ny fianarana miara-mandeha amin'Andriamanitra ao anatin'ny rehetrarehetrareny Jehova te hiaraka aminy ianao ingery avana na mbola mianatra ianao na misy fiainana mbola ampianarin'Andriamanitra ianao mbola anarin'Andriamanitra ianao mbola tefeny ianao mbola ampianariny ianao tsy maninona zany fa izy miaraka aminao ny tepoly vita amina trano vato tsy miatsika tsony eo Jerosalema satria efa niorina ny fanjakana misy mpanjaka ao reo ny vahoaka tsy mifindrafindra tsony dia ny tepoly ao Jerosalema rehefa tao Jerosalema tsy tabernakely tsony ny anarana tsy tranolay tsony fa tena luxe ary tena mitoetra alleluia ny tranolay kosa tranolay satria ho afindrafindra io fa na dia tranolay azy itoeran'Andriamanitra io itoeran'ilay masina io dia mila masinina io alleluia dia zao anao tranolay dia mila fanan'Andriamanitra fahendrena sy fahiratatsaina sy fahalalana izy mirahalahy reo satria maninona mila zavatra tsara Andriamanitra
tena mila zavatra tsara andriamanitra ary ny zavatra hokasihan'izy ireo so ataony ao amin'ny tempoly a dia misy mizara maromaro ny tempoly, misy kanja ny tempoly, misy toerana hoan'ny lehilahy, misy toerana hoan'ny vehivavy, misy ny lalatsara, misy ny altara, misy ny efitra anankiroa, dia ny efitra masina, misy ny lamba be, rideau be manasaraka, dia ambadika ao ny efitra masina indrindra. Ny efitra masina indrindra misy ny fitaovana masina rehetrarehetra. Fiara ny fanekena, ny fanaka volamena sy ny fanaka volafotsy, ny vatosoa maro isan-karazany. Ary ao amin'ny efitra masina indrindra io ao ny fanatrehan'Andriamanitra. Mpisorona be reny miditra ao. Tany amin'ny tranolay fionana, tranolay. Fa na dia tany amin'ny tranolay fionana azy, dia efa nasiany Jehova ihany koa ny efitra masina indrindra. Ary reo sy ny olona rehetra ny hikasika andreo. Fa mila olona fenoina fanan'Andriamanitra, tsy olona mahay mandrafitra fotsiny. Fa tena olona mena fahendrena sy fahiran-tatsaina sy fahalalana ary amin'ny tao zavatra maro samihafa. Satria izao tsy mila olona be dia be Andriamanitra hiditra ao. Satria tao zavatra mantsy maro be, ao ny rafitra, ao ny rary, ao ny tefy, ao daholo zany rehetrarehetra zany. Hiditra zany ny mpanefy, hiditra ny mpanjaitra amin'ny lamba, hiditra ny mpanao mofo, ny mpanao gâteau amin'ny mofo, hiditra feno olona ngeo rehavana amin'izany. Ho vao hitsakitsaky ny olona maro ny efitra masina indrindra. Hoy Jehova tsy mety amiko zany, roa lahy dia ampy anahy, fa omeko an'ireo, halleloia, ny fanahany fahendrena, fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiran-tatsaina sy fahalalana amin'ny tao zavatra maro samihafa. Andraikitra ngezabe ny an'izy roa lahy. Andraikitra ngezabe fa mila tao. Ny zavatra masina rehetra ho kizakirainy ny tanan'izy ireo. Rehefa tsara fantatritsika fa nampalahelo kely mantsy ty hevitra masina, ty tranolay fionana ty mantsy ny tantaran'ny tabernakely sy ny tempoly mantsy dia samy hafa ry havana malala. Ny tempoly dia zavatra mamirapiratra be, volamena tsy volamena ny tao. Eritreretanareo fa hazo nanaovana azy tsy ny hazo izay nariry teo akaiky teo, fa hazo naraina avy lavitra satria mila zavatra tena tsara, tena top, tena tsy misy ohatr'izany. I Solomona rehefa nanao. Ary jerenareo ny zany tempoly zany rehefa natao, tena hoe any amin'ny ndraikentsika hijery any amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko faharoa amby roapolo. Dia jerenareo tantara voalohany toko faharoa amby folo, tantara voalohany toko faharoa amby roapolo. Ny namoriany David ny zavatra rehetra manao tempoly sy ny afatra ny nataony tamin'ny anaovana azy. Jerenareo niarana nanango nanaovana ny tempoly, David efa nanangona vola be dia be mihitsy. Hoy izy andefa olona ary fa na dia be fahoriana aza dia nahavory talenta volamena ray hetsy sy talenta volafotsy ray tapitrisa ary varahana sy vy betsaka tsy hita lanja mety manao ny tranon'i Jehova. Ary efa nahavonina hazo sy vato koa ka dia ampianao reo. Reo zany mbola tsy ampy. Tantara voalohany toko faharoa amby roapolo dia efatra amby folo vakiko teo. Averiko, na dia be fahoriana zao izy dia nahavory talenta volamena ray hetsy sy talenta volafotsy ray tapitrisa ary varahana sy vy betsaka tsy hita lanja hoety manao ny tranon'i Jehova. Ary nahavonina hazo sy vato koa dia ampionao reo, mbola ampio. Ngeza dia ino kosa i Solomona nanampy, ary nga Solomona reny nanampy tonga hatramina firenena hafa, mpanjaka hafa, nahazo cadeau foany Solomona, zavatra luxe, tena hoe ambony valeur anaovana ny tempoly. Zany mahatonga ny tempoly tao Jerusalema tena tsy misy ohatr'izany, mamirapiratra volamena. Fa ny tabernakely ahoana indray nanaovana ny tabernakely, zao ny fomba nanaovana ny tabernakely. Exodosy toko faha 5:30. Andiny faefatra ngevaka itsika. Exodosy toko faha 5:30, andiny faefatra. Mampalahelo kely ty tabernakely ty. Za rehefa nanomana ny titolo teny ty dia
ohatrany nanganano ohatry nakasika kely fokony eritreritran'ny hoe aty zany ny tempoly a tena tonga de mpanjaka daholo nanao azy volamena 24 ohatra tena tonga de tena hoe tena mamme daholo no mpanan-karena rehetra tonga manatitra mifidy mihitsy solomena tsy tiako azo tena tsy tiako azo ty volamena ty zany ohatrany tsy tiako volamena hafa atao tena tentana mihitsy tena tsara satria ho atao an'Andriamanitra. Ny taberna kely zao nanambarana azy taberna kely Exode 5:30 andiny faefatra ary Mosesy ny teny tamin'ny fiangonana de zanak'Israely hoe izao ny teny zanadidin'i Jehova manalà aminareo fanatitra ho an'i Jehova izay rehetra porisihany fony donc hitondra fanatitra ho an'i Jehova de volavomena sy volafotsy sy varahana ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika ary volonosy sy hoditry ondry lahy efa nomenaina sy hoditakasy ary azo akasia sy diloilo atao fanazavana sy zavamanitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hodidika azo mampofona ary vato beryl sy vato alatsaka atranotranony ho amin'ny efoda sy ny sarotratra cotisation ka malela kely zany nanaovana ny taberna kely ravana tsy niandro volamena sy vatosoa avy amin'ny mpanjaka fa zay teo an-tanan'ny olona no meny ary tsy indritra reny tsy miforsiny ozy ny ten'Andriamanitra izay rehetra aporisihany fony zany nanaovana ny ina moa ny tranolay fiainana zany hoe tena azo lazaina hoe raha mihoatra amin'le tao Jesosy mahantrahantra kely kely tena hoe nezahana fanatitra manano tena kely na mafy amin'ny rano maso alleloia zany nanaovana ny ina moa ny taberna kely ravana malala tanareo antony anankiray mahatonga an'Andriamanitra nanositra ny olona nao azy za mba te anontany kely misy olona ataontsika mahay manao gâteau be dehibe zoky lovely mahay manao gâteau zoky mianja mahay manao gâteau zoky erika kokoa mahay manao gâteau torazy tamin'ny lahady alleloia te anontany anareo telo am'rahavavy satria nareo telo am'rahavavy zao niteko mahay gâteau te anontany nareo telo am'rahavavy raha ao nareo telo am'rahavavy raha ohatra ve be dehibe ny ingrédient sy kelikely ny ingrédient de izy ny tokony ho tsara ny gâteau ohatra zany le ingrédient anankiray tena tonga de eo daholo tsy haiko inona moa le zavatra ilainy reny za tsy mahay manao gâteau zay ao nanao gâteau taloha fa adinonay sy cousin ko nanao menaka raha tsy tany amin'ny farany le menaka vo vita fa bolongany le paty menaka mbola adiny tetsy tsy tatsony zay anaovana le menaka tsy nafangaro tamin'le atody siramamy sy anina voalohany menaka fa variana ny resaka de adiny ny menaka zay zany tsy manao gâteau zay fa ianareo mpanao gâteau lovely mihaja Erika mitovy hoe ny tsirony gâteau raha ampy ingrédients tsy ampy etatody daholo mihitsy ny rehetra de ato re somary misy latsaka satria tsy manam-bola tsy ampy nefa ny tianao gâteau tsara mitovy hoe ny tsirony reo ampiteny kely izy telo am'rahavavy sy zay rehetra mahay gâteau eto fa tsy izy telo am'rahavavy hoe izavy mahay manao gâteau alleloia izavy mahay manao gâteau sotrano kely aloha tsika miandra an'izy miandra anareo mamaly tahitareo fanontaniana teo le sotrano kely alleluia alleluia ozy izy tsoky miady hoe tsy mitovy anaty ana mahay mihinana ozy soky mihaja hoe tsy mitovy marina zany soky mihaja ozy nambiny tsomaky reny hoe siramamy tsy ampy fotsiny de fa kiravy marina zany de tindray ny fanontaniako aminareo
raha mahay be mihitsy hoe mpanao gâteau mety voaka ihany ve ny tsirony raha tsy maritsy ampy aza ny ingrédient tsy mitovy zazana zo Sylvie zao no tena marina na de tsy mpanao gâteau ary tsy mitovy ny tsirony reo satria ny ato tena ampy daholo ny rehetrarehetra agogo ny fitaovany ny zavatra ho atao ato mety tsy de ampy ny menaka mety tsy ampy atody fa zao possible ve tsara ihany ndray koa ka mitovy ny tsirony reo mety possible hoe hitovy ny tsirony reo misy possibilité ve ahoana ny atonga ny tsirony reo hitovy hoe ndray ampy be dia be ndray tsy ampy nde ataontsika iray gâteau anam-panan-karena be ndray gâteau ana mahantrahantra ahoana ny ampitovy ny tsirony reo ny ampitovy ny tsirony reo dia zao mila mahay be mihitsy le mpanao gâteau ataon'le mahantra le tsy ampy ingrédient mila tena mahay be mihitsy fa raha mahay io tena mivoaka io gâteau io sady tsy marina zany izy menakafy mahay manao gâteau daholo inge nareo za ty mihinana gâteau na ny tsirony na ny endriny tsy mitovy na mahay be aza ny mpanao gâteau fa zao meko lesona anankiray nareo mpanao gâteau androany zany mihitsy no niseho tamin'ny androny Bezalila sy Oliava tsy ampy ingrédient ry zareo nefa mila zavatra tsara tsy eo fantatry va ihany kapasité andreo vahoaka reo fa zay tany aminazy no meny iretanareo tamin'izany ohatra hoe tongotra ny latabatra ohatra tongotra ny latabatra misy ny mofo aseho tamin'ny androny tao amin'ny tepoly volamena fa tany amin'ny trano le fionana hazo fa inona natao nosaromana volamena sy naingo ny volamena zany hoe zao resy tonga de manatsika volamena fotsiny tonga de volamena vita fa ato tena mila olona mahay mila olona tena mahay tsilosaina mila olona manana inspiration mila olona tena mahay mikaly asa mahay manapotra an'le valeur an'le volamena zany rehetrarehetra zany ny lana azy ireo no fenona fahendrena sy faheratatsana sy fahalalana amin'ny tao zavatra maro rehefa namalana zareo zao na de tsy ampy fitaovana aza ny tranon'ilay fionana na mila piratra foana satria zao le olona nanao azy efa nosorana de mimelory avana malala ny dikan'izany hoe Bezalila de hoe ambany elatr'Andriamanitra ny dikan'izany hoe Oliava de hoe trano fitoeran'Andriamanitra ny dikan'izany tsy nisaraka tamin'Andriamanitra mihitsy reo roalahy reo ninona nataony ka na de resaka cotisation kely tamin'izany nge ravana mety eo ampanamboarina de tsy ampy volamena de miandry olona hafa ndray aloha manatitra isy anatitra zany tsisy anatitra mety zany nge fianana efa voarendrika le volamena vita efa ohatra zany le latabatra hosaromana plakehana volamena kely satria tsy ampy de ao an'ity raha fa tsy ampy volamena nefa mbola ny antsasaky ny latabatra ny vita de izy roalahy sy ny mpiasa rehetrarehetra andao fa miandry tsika mba nelatry ny tsy toe tsy ari Jehova zany tsika rahalahy halleloia ao fa vita io de vita ry havana malala vita ny taberna kely vita ny trano le fionana ary nisy voninahitr'Andriamanitra satria nahoana na de somary ohatra mandranitra kely somary ohatra ny tsotsotra kely ny olona nanao azy efa feno fanan'Andriamanitra halleloia efa feno fanan'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko 7
andininy fasivy. Koritiana voalohany toko fahatelo andininy fasivy. Hoy ny ten'Andriamanitra naran'i Jesosy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra zay ary sahan'Andriamanitra sy trano ravitr'Andriamanitra ianareo. Halleluia. Amin'izao fotoana zao tsy taperina kely na tepolo tsony aravitra fa isika reto ny aravitra. Tsy fantatrareo nga ho ny ten'Andriamanitra fa tepolon'Andriamanitra ianareo ary fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Halleluia. Ianao inge tepoly, ianao le tepoly aravitra. Fa zao tsy ampy ny fitaovana, tsy ampy tsony ny fitaovana amin'izao fotoana zao ry havana marary. Mahatonga anao ho voaravitra tsara dia tsy manan-tsafidy tsy efa-Andriamanitra afa-tsy manome. Halleluia. Amen. Fanan'Andriamanitra fahendrena sy faheran-tatsaina ary fahalalana amin'ny tao zavatra maro amin'ny mpandrafitra. Iza moa mpandrafitra? Ny apôstôly mpandrafitra. Ambekitsika amin'ny andininy fahadimy. Iza moa i Apôlôsy? Ary inona moa Paoly? Tsinitsiny ny Apôlôsy ary tsinitsiny ny Paoly. Mpanompo ihany izay mahatonga anareo ompino ireo dia samy araka ny nomen'ny tompo azy avy mahay tao zavatra maro. Izany namboly Apôlôsy nandena fa Andriamanitra no mampitombo. Ko dia tsinitsinina izay mamboly na izay mandena fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena nefa samy andray izay valim-potiany avy araka ny fisasarany avy. Mampiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary sahan'Andriamanitra sy trano ravitr'Andriamanitra ianareo. Amin'izao andro iainantsika zao ndeha ataontsika hoe ireo zanak'Israely izay voafidin'Andriamanitra, ireo ny tempolin'ny Jerosalema vita amin'ny volamena sy ny volafotsy sy ny emeralda sy ny rehetrarehetra amin'izao. Ary ireo tsy mihetsika. Aza adinonao fa misy 144,000. Halleluia. Efa voasoratra fa voavonjy hoe tsy mihetsika fa tempolo tsy mihetsika ireo 144,000. Halleluia. Fa misy ihany koa. Halleluia. Zavatra mitovy ny asan'ny tempolo sy ny taberna kely. Ny endriny samihafa fa samy toeran'Andriamanitra ireo. Za tena tonga dia hietry ary rehetra ny tenako. Za tsy tempolo fa taberna kely ary havana malala. Ohatrany tsy tete ampy volamena, tsy tete ampy vatosoa, tsy tete ampy volafotsy. Fa zao kosa ny nandrafitra anahy dia zao firen'Andriamanitra fanahany fahendrena sy faheran-tatsaina. Halleluia. Mahatonga andrafitra ho tsara. Aza adinao ilay tantara resaka gâteau teo. Resaka gâteau teo dia tsy ampy ny ingrédient fa vita ihany. Satria bézalilation olo aby no finoan'Andriamanitra fanahany fahendrena sy faheran-tatsaina sy fahalalana ary izay rehetra niarana azy taminy dia nisy fahendren'Andriamanitra. Tsy mora ny manao ny mandrafitra olona anankiray amin'izao fotoana izao. Tsy mora ny sarotra be ny hatonga an'izany tempolo zany. Aza adiny fa hifindrafindry tsika. Taberna kely daholo tsika rehetrarehetra zao. Halleluia. Ianao inge no vidian'Andriamanitra. Vidian'Andriamanitra koa ianao ho mpandrafitra tempoly, ho mpandrafitra taberna kely travolay fiona azafady. Maneke ianao androany tenene tompo. Zay mahatonga antsika mangataka an'io androany. Mbola mangatahantsika io amin'ny sabaty zao anaty commencement. Hoe Jehova meo anary le fahendrena sy faheran-tatsaina sy fahalalana amin'ny tao zavatra maro e. Halleluia. Finoy ato anatiko izany. Fa te handrafitra taberna kely aho. Hitanareo ry havana. Rehefa jerena lavitra ny endriky ny taberna kely sy ny endriky ny tempoly dia tsy mitovy mihitsy. Mahate ho tia hatrany ivelany ka hatrany anatiny izany tempoly zany rehefa namalala. Ny taberna kely indray trano lay be fotsiny hitanao ety ivelany. Tsisy décoration. Fa lay ohatrandreny labasy be reny. Misy vovoka satria manino eny amin'ny désert. Eny amin'ny tany efitra feno vovoka iny tampony iny. Tsy
sika mandeha to am'ty zao tontolo izao ty feno vovoka ary tsy voasakana ny vovoka satria te tany efitra isika fa zao manao ny ao anatiny ny ao anatiny io ilaina bezalila soliaba feno fanan'Andriamanitra sy fahendrena ary fahaizatan-tsaina sy fahalalana mahay tao zavatra maro tao zavatra samihafa ankoatranay izay mpanompon'Andriamanitra miezaka mandravitra anao isan'androandro amin'izao fandarana izao ndao eketsika le tena bezalila le tena tompony fanamboarana de ny fanahy masina avelao amboatranao ny fanahy masina avelao amboatrany ao anatinao ny fanahy masina avelao amboatrany ao anatin'ny tempolo ny fanahy masina fa maro ny zavatra amboarinao alleluia fiara trano le feona sy fiarasiana vavolombelona ndrafitra fanao vampanavotana eo amboniny sy mifanaka rehetra momba ny tranolay de latabatra mba mifanaka momba azy sy mifanaovanjiro mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny alitara sy ny fandokona didikazo manitra fandoroana didikazo manitra sy ny alitara fandoroana manatrodorana mba mifanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiana ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho any arona mpisorona sy ny fitafiany zanany hoentiny misorona ary ny dililo fanosorona sy ny didikazo manitra ho am'izay fitoerana masina araka zay rehetra nadidiko andao noaka ao ataondreo zava-panahy daholo reo ao amin'ny efitra masina indrindra daholo misy an'ireo androany teny aminao avelao alleluia avelao ny fanahy masina amboatranao isan'andro za zany miteny antsika hoe zao fiainantsika zao tena hoe mandeha ty amin'ny désert tsika ary havana malala ary sarotra fanamboarana atsika sarotra tsy betsaka ny zavatra mahavarina betsaka ny zavatra mandoto fa nefa zao mitsy koa ny fotoana alleluia tsy manana fa tsy zao tsontsika amelantsika ny fanahy masina hiditra amboatra atsika avelao bezalila soly aby hiditra amboatra meteza amboarina ho avy Jesosy alleluia tandremanao sao taraiky ho an'Andriamanitra ny voninahitra mino fa vorenao zay afatra zay sora betsaka ny ranabavitsika makirina nitondra zany verse zay mbola tsy haintsika teto mihitsy hatramin'izay fa nefa te nafahana ny fampahery rado akiradio ny contiko izy ny zara-fahatsapana ho tahiny tompo be mihitsy ianao ny zara-fahatsapana tonga de tenenao mihitsy ny andray voalohany am'izany fa soavana ngezabe zany de afaka miantso ianao tsy voateny efa mpiantso any miantso fa ianao na voandroany ianao vo iantso de atsoy ny contiko rado akiradio de afaka miditra ianao misy zara fahatsapana dia lazao inona ny nakasika anao tanatin'ny toloteny inona no voarainao de anjaranao zao alleluia ho asitsika sary mihitsy mantsy alleluia de misotratsika nahatra andrano farany inona mahita hira ihany nefa ako ikatana inona ny hira awary efa tafiditra ao rahalatsika tojo andao asina sary aloha ndo aloha asitsika sary raha efa awary raha natojo de mamenanao fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina Jesosy pastera misaotra name fitenenana dia misaotra betsaka an'Andrio manadata amin'ny tovitena mahafinaritra nakasika nazahoana lesona fofondray na mpianatra dia mahafinaritra be. Mianatra aingana mihitsy aho maikala zany ositra mahafinaritra zany sady tena fenoana mihitsy. Tena nakasikinay rehefa tany amin'ny voalohany mihitsy dia nakasikana hoe tsy hoe nomena fotsiny hoe nomena fahedrena fahirahan-tany-tsaina sy fahalalana fa tena nofenoana mihitsy alleluia taoko amainy zany tanteraka ka alleluia efa tsy andra indray ny sabata tena ilomanosana ao anaty amin'izany angatahana zany amin'Andriamanitra alleluia mahafinaritra zany dia tena nakasikana koa le hoe
andriamanitra dia mila zavatra kanto, mila zavatra tsara andriamanitra. Dia nomeny mihitsy rehetra na rehefa mba nanana fahalalana kely azy, nanana connaissance kely azy, dia mbola nampindy. Efa ary ny fony izay endro izy dia efa natsiky fahidrena, efa endry mbola sina fahidrena ihany. Alleloia. Tena nomena mihoatra ry zareo sy anao zavatra tena mihoatra koa, tena zavatra ngeza be koa ny ataony. Alleloia. Dia nakasika na fahatelo dia tamin'ilay koriterna teo koa tena nakasika kely ilay koriterna voalotery hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izay izy ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitra Andriamanitra nareo dia hoe atsika zany miteza arafitra ny fanahy masina isanandro mandrakariva satria na dia taberina kely ary atrano ilay fiorana kely mampalahelo kely anaovana cotisation kely dia mahotsahotsa kely zany marina misy oetranizy dia anaovana cotisation kely anamboarana ilay taberina kely fa nefa misy ny fanatrian'Andriamanitra alleloia. Sainy zava-dehibe ifinaritra dia ho azy izany. Alleloia. Amen. Alleloia be mahafinaritra be zany tojo ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manakam-pahasoavana mamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana trano dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia Jesosy amaly fitianao. Alleloia. Mbola misy olona hafa indray ao izarana fahatsapana manaraka. Alleloia. Dia ndao ary ampandrosoantsika avy hatrany rehefa ao ary ary nambavitsika marina tiana ina ny azonao ambara, ina ny azonao lazaina anao fitenenana. Eo mankasitraka pasteur izay moa zany tsy afaka miazakazaka fa mbola nanaty radiosy. Ny tena mankasitraka ihany koa ny zandry Macrine tamin'ny tena nakasika androany any hoe le teny zandry Macrine hoe toy nitranga taminao tsika zany rehefa voantso nitranga taminao nitranga tamin'ny Davida rehefa voantso tsika dia mila manana fahavononana mandray ny antson'Andriamanitra dia manao ny asan'Andriamanitra. Mety hoe tsy ngeza be ny fahaizanao amintsika izay koa moa zany nitarin'ny pasteur teo fa mbola hoe ampiny fahaizantsika zany mba afaka hoe vonintsika anao an'iny asa iny mbola ampiny fahendrena ampiny Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zany tsika dia mila vonina. Tsika koa tsy tsika ny lafatra indrindra fa tsika ny tena kely indrindra ohatra ny taberina kely tsika dia mila mivonina tsika volavolain'Andriamanitra amin'izay zavatra izay mila mila mamela ny fanahy masina hiasa ao amintsika, mbola volany ao amintsika amin'ny asany izay tempoka anaty izay zany tena nanamarika anahy tamin'ny toriteny andrany dia mankasitraka nareo mianadahy Andriamanitra mahaly fititainto. Alleloia be mankasitraka nilanao zoko marinatinata amin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manakam-pahasoavana mahaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana trano dia mahereza foana ny asan'ny tompo. Tatato moa zany dia nareo menadahy rery no tena mpizara fahatsapana mahafatra-po teto mbola variana kely amin'ny vakansa aloha mpizara fahatsapana sasany fa nareo menadahy aloha zao no tena mpizara dia mena tsofina rano manokana mihitsy nareo dia mahereza foana nareo zany mpiandry trano. Alleloia. Dia tahiny tompo dia mbola miandritsika tsy misy tsony aloha mpizara fahatsapana manaraka dia tonga aritsika dia eniritsika dia aveo ivavakatsika dia amarana ny fotoana isika aorinan'izany. Alleloia. Dawary mino finaritra daholo ao anatin'ity ty samy mihira teny hoe amboary Jesosy amboary ny foko Jesosy amboary fa teo mpanompo. Alleloia. Amboary fa teo taperina kely ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dawary mino finaritra daholo.
fateo fano amboary fateo fano amboary Jesosy viova baumezi pianao laciza milanao a Jesosy milanao Jesosy milanao mangetareta milanao Jesus, mangetanao fanao midina Jesus midina tianatinao mba mafana mba miantsara mba amindrao fo ka mekeza Jesus amboany fo angefeo Jesosy ifokorisi bafefeo fambolamani muranuva Marazano Jesus Marazano fanufundo Marazano fanufundo Repeja timedia nanako Repeja timedia nanako Hafutu yalakabu Milanawa Jesusia Milanawa Jesusia Milanawa mangetareta Milanao fanao Milanao fanai Kamawani kumekeza hajaya yabi Milanawa Jesusia Milanawa Jesusia Milanawa mangetareta Milanao fanao Kamawani Milanao fanao Amen, Jesus. Misaotra anao Jesosy amin'ny toroteny, halleloia. Misaotra ny amin'ny teny izay napetraka ao teto indray narotsaka ao anay tsirairay avy amin'izao alina izao. Eny Jesosy malala, misaotra ny amin'ny fanahy masina izay tena hoe feno fanan'Andriamanitra, tena hoe mahay manana fahendrenana sy ny tolotsaina rehetra mba namboatra izao trano le fionana dia tena anay tsirairay avy rehetra. Eny Jesosy tsy dia be ampy fitaovana, tsy dia ampy ny fitaovana fa tsy dia tena tsara karazana ihany koa ny volamena fa sofa fanamasina mahay mamboatra, halleloia. Sofa fanamasina tena hoe tapipahaizana amin'ny fanamboarana no namboatra ny ara-panahynay ka natonga anay mba tepoly mba tranolay fionana taberina kely afaka hitoeran'ny fanan'Andriamanitra. Misaotra Jehova, misaotra anao zay misaotra betsaka Jesosy malala tamin'ny fataterana fotoana teto androany. Ta io ny teny rehetra zao voatory teto androany mba tsy hisy ho latsaka an-dalana, mba tsy hisy hoe ho verimaina fa tena hoe ho tahinao dia tena amoavy zato eny aty anay tonga tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy malala, midera sy miahatra ary misaotra sy mivonary dia fanao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra raha io, halleluia.
amen. Ampandrotsika nalantsika Jonathan amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Jonathan, anao fitenena. Magazerika indrindra pasteur name fitenenana dia araka hivavaka saika. Jesosy malalo, saora betsaka Jesosy ny amin'ny fotoana izay totoza teto androany. Misaotra anao Jesosy ny amin'izany teny zarena zany satria dia tena hoe mampahery anay zany ary tena isan'andro isan'andro ianao Jesosy dia mampianatra zava-baovao anay dia tena hoe teraina ny anaranao Jesosy malala. Dia ankehitriny Jesosy dia mbola hitondram-bavaka ho an'ny firenenay. Za Jesosy mangataka aminao izay vavaka sandratra eto any Jesosy mba tena hoe hoanitra kasitra ny anatrianao mba hoenonao ny vavaka sandratra Jesosy ho an'izany firenena izany. Satria tena hoe mampalahelo zany firenena izany Jesosy tsisy miafina aminao fa tena hoe ao anatin'ny fahantrano zany firenena izany. Dia androany Jesosy tena hoe mitondram-bavaka eo anatrianao. Tena hoe vangio ny fondro malagasy Jesosy tena hoe hitodika any aminao Jesosy malala. Tena hiverina aminao Jesosy malala satria anarana fotsiny hoe mety hoe kristiana ny malagasy fa tena hoe mbola manao atsiravina zany fanomponanao zany manao tsinitsinina mivavaka fotsiny fa tsy manaraka ny didinao manao sitraponao Jesosy dia zany mahatonga ny firenenay hipotika mahatonga ny firenenay tsy mandroso satria mbola ao ny fanompo-tsampy mbola ao ny fitiavan-tena ao ny corruption ao ny zavatra maro tsy mifanaraka niaraka ny sitraponao Jesosy malala. Dia tena angandroany Jesosy tena mangataka aminao hoe mifondro malagasy Jesosy mba tena hitodika any aminao mba tena hanao sitraponao tokoa tsy anarana fotsiny mivavaka Jesosy fa tena hoe ho mpianatra ao tokoa Jesosy malala. Dia ny mpitondra rehetra Jesosy nahatrany amin'ny ambany indrindra nahatrany amin'ny ambony indrindra dia atao misy tahotra anao ao anatin'izy ireo Jesosy malala. Izay Jesosy mantoko fa hainao ny zavatra rehetra hainao atao ny zavatra rehetra Jesosy malala. Dia ny voninahitra dia atolotra ho anao satria miendrika anao zany Jesosy malala izay fanao taloha indrindra ka anao mandrakizay. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrianao raha Jonathan atao anatin'izay vavaka mamy be eo amin'ny firenena izay dia misaotra be dia be ihany koa ny ravavy Nambintso Makirinina sy Zokofelana koa tamin'ny toloteny sy tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra nareo rehetra koa ny zara-pahatsapana sy nanao témoignage sy nanao traduction sy nandray anjara tamin'ny commentaire rehetra. Jesosy ay mahavity anareo dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia maheleza foana amin'ny antsany tompo tapitra ny fandalantsika amrotsika amin'ny rolanja Jesosy ka tany tompo venena somatsaritsika dia raha pisondretsika mioneto aza dia fa mizoma tsy misy fandarana satria andeha lavitra kely zay any Bretagne any tsika amin'ny sabata zao manao sabata ka raha misy aminareo any akaikikaiky any dia afaka miara mitandrina sabata miaraka amin'ny toerana anankiray tsika amin'izay fotoana izay. Dia amin'ny rapitso any misy fandarana farany dia manasanao sady rapitso raha mbola tsonga amin'ny rolanja Jesosy dia mbola ionetsika rapitso dia bonne nuit daholo tany tompo dia manomboka manareo akira2 radio-radio-5.com afahanao meno izapeo akira2 misy totezaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina dia misy sira fidiarana sira fiankofana ihany koa samy tany tompo mahery izy daholo tsika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Milanawa